ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana riavako malala no iara-manatratra ity Alarobia fa 5 volana Martsa ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filasan-tsaramasina araka ny Matio 7 Matio 7:7 ka 12. Matio 7:7 ka 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanatona ny batisana izy dia hoy izy taminy: ry taranaky ny menarana, iza no nanoro-hevitra nareo handositra ny fahatezeranao avy? Koa mamoaza voamendrika ny fibebahana ianareo. Ary aza manao anankampo hoe manana ny Abrahama ho rainay izahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara dia kapokapaina, ka atsipy any anaty afo. Izaho dia manao batisinareo amin'ny rano amin'ny fibebahana, fa ilay avaoriko no mahery noho izao, ka tsy mendrika hitondra ny kapany aza izy no hanao batisinareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eny an-tanany ny fikororoana, ary izy hanadio tsara ny eo am-pamilony, ka anangona ny variny ho any an-tsopitra, fa ny akofa sy ny mololo-dorany amin'ny afo tsy mety maty. Ray Masino manao masinana amin'ny fahamarinana ny teny fahamarinana. Amen. Jaona Mpanao Batisa na ny toritenin'ny Jaona Mpanao Batisa no resahan'i Matio 7 ary mifanandrifika eo amin'ny Luka 7. Jaona Mpanao Batisa eto izay mpelo lalana an' Jesosy. Jaona Mpanao Batisa eto ny bokin'i Isaia mpaminany tsy hafa fa ilay feo miantso mafy any an'efitra. Raha jerena amin'izao andro ny antsika izao dia Jaona Mpanao Batisa no tahaka ny tandindon'ny fiangonana. Jaona Mpanao Batisa no fitaovana ihany izy mazava ho azy. Jaona Mpanao Batisa dia fitaovana izay nitaona ny olona hiverina tao amin'Andriamanitra, nitaona ny taranak'i Abrahama hiverina tao amin'Andriamanitra. Ary dia mety azo tarafina amin'ny toritenin'ny Jaona Mpanao Batisa koa no toritenin'ny fiangonana, na ny asan'ny fiangonana, amin'ny maha fitaovana ny fiangonana, amin'ny maha tsy Andriamanitra akory ny fiangonana tahaka ny tsy maha-Andriamanitra ny Jaona, fa azo tarafina kosa amin'ny toetran'ny Jaona Mpanao Batisa ny atao hoe fiangonana. Voalohany dia raha miresaka tsika dia Jaona Mpanao Batisa dia toy ny tanana manondro hoe indro ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, na hoe izy ilay avy aoriako. Izany hoe ny fiangonana dia tsy inona tsy akory fa tanana manondro an' Jesosy. Ny asan'ny fiangonana dia mampitodika ny olona am' Jesosy. Ary izay tsy mampitodika ny olona amin'Andriamanitra ihany. Mety betsaka ny fikambanana mampitodika ny olona amin'Andriamanitra, fa tsy mampitodika ny olona ho am' Jesosy. Ny taona malagasy nino n'Andriamanitra, be dia be ny olona mino n'Andriamanitra amin'ny ankapobeny mazava ho azy. Fa ny Andriamanitra ny kristiana dia ilay Andriamanitra Jesosy, ilay rain'i Jesosy, ilay Andriamanitra izay tompontsika, namonjy antsika tamin'ny alalan'i Jesosy. Noho izany ny fiangonana, ny hamaritana ny fiangonana, izany ny asan'ny fiangonana dia izao tanana manondro hoe iny Jesosy iny, iny ilay zanak'Andriamanitra, iny ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary amin'ny asan'ny fiangonana manontolo mihitsy, amin'ny asan'ny mpino anatin'ny fiangonana, dia mitaona ny olona hijery an'i Jesosy, mitaona ny olona hitodika amin'ilay Jesosy mpamonjy, mpamela heloka, mpanasitrana. Zava-dehibe ry havana ny hoe mitodika amin'i Jesosy mitaona ny olona hitodika ho amin'i Jesosy mandrakariva. Mety mandre azany tsika mantsy satria efa fiainantsika isan'andro zany hoe Jesosy mpamonjy, fa tsy mora akory ny fijoroana vavolombelona tadiavina amin'ny fiangonana raha tena miaina marina tokoa ho tanana manondro an' Jesosy. Satria izao tontolo izao zavatra hafa ny mahaliana azy. Izao tontolo izao tsy liana amin'izany famonjena ataon'i Jesosy zany. Izao tontolo izao dia zavatra hafa mitarika ny sainy. Noho izany dia mafy ny mahazo ny fiangonana.
amin'ny hoe manondro an' Jesosy tompo sy mpamonjy. Ary zay mahatonga an' Jesosy nge nanafatra antsika mpino manao hoe ahita fahoriana ianareo, ho alan'ny olona rehetra nareo no nianarako satria nareo dia tanana manondro, tsy hoe tanana nandray ihany ny famonjena natolotra tao amin'ny hazo fijaliana ny fiangonana, fa tanana manondro koa hoe tsy misy famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy. Fa raha toa ka mbola mijery koa isika ety andininy vitsivitsy ety, tsapatsika ny toritenin'ny Jaona. Toritenin'ny Jaona zay toy ny kanota ry taranaky ny mena rano. Tsy zakan'ny olona ny toritenin'ny Jaona mazava ho azy eny tonga ny Jaona nitapahan-doha ary nipiry koa moa ny fiangonana tsy nitapahan-doha tamin'ny andron'ny Ranavalona fa voalohany teto Madagasikara firy ny kristianina nitapahan-doha, nidorana velona, narahana varina tany anaty antsa, nitoram-batsy ny sisa rehetra. Zany hoe itsika manondro ny tanana, itsika manondro an' Jesosy tompo sy mpamonjy koa dia mampianatra sy mitory ny filazantsara ary mafy amin'ny olona ny toritenin'ny fiangonana. Indray mafy tsy zaka ny toritenin'ny fiangonana, mafy be nge zany hoe ry taranaky ny mena rano. Raha ilay saritsaina hoe raha ao anaty trano fiangonana anankiray na eny amin'ny fiarahamonina ny fiangonana no mitodika amin'ireo olona manam-pahaizana tamin'izany fotoana zany, satria ny Sadoseo sy ny Fariseo ange ny olona manam-pahaizana, olona najaina ato anatin'ny fiarahamonina. Ny Sadoseo zany olona ny mpitsara, ny mpisorona zany ange ny Sadoseo. Ny Fariseo raha ohatra ireo olona atao amin'ny teny frantsay hoe notable ny tao anatin'ny kabeazan'ny Fariseo. Noho zany dia ireo olona zay karazan-drazany hoe crème mihitsy zany ireo olona zay ataontsika hoe olona niavaka najain'ny olona, reo no tondroin' Jesosy hoe ry taranaky ny mena rano. Ary dia mafy zany toriteny zany. Jesosy moa tsy mitsitsy mihitsy Jesosy rehefa mitaiza sy manitsy, ary reo koa ny tokony ho fiangonana. Ny fiangonana dia natao hitaiza, mafy mahazo ny fiangonana amin'ny fampianarany, amin'ny toriteniny, indraindray tsy mafy fa tsy maintsy mitory ny fiangonana. Jesosy eo manoloana ny Fariseo sy ny Sadoseo dia niteny hoe ry taranaky ny mena rano. Fa Jesosy koa nanoloana mbola teneniny koa raha hoe mantsy ny Fariseo sy ny Sadoseo manao hoe ry nareo tahaky ny fasananareo, fasana madio ivelany, mafy be nge zany. Ary Jesosy koa niteny tamin'ireo mpitondra jiosy, niteny tamin'ny mpitondra jiosy hoe lazao am'zany ireo manam-pahefana jiosy, ny mpanjaka jiosy, lazao am'zany any ambo aolo zany. Jesosy nalaza ny hoe ambo aolo. Mafy be ny toritenin'ny Jesosy ary mafy tahak'izany koa mandrakariva ny toritenin'ny fiangonana. Ny antony dia izao, raha tsy mafy ny afatry ny fiangonana, tsy mitondra ny olona hibebaka. Dia io no Jaona mpanao batisa hoarina fiangonana dia vonona ny fiangonana hitory ny fibebahana, mitondra ny olona hibebaka, mitondra ny olona hiova fo. Ny toritenin'ny fiangonana, ny asan'ny fiangonana, ny votoatin'ny afatry ny fiangonana dia izao, tsy hoe manondro an' Jesosy ihany fa mamaky-batsilana koa ny toetran'ny olona mba hiovan'ny olona, tsy hoe mamaky batsilana mba hanalana baraka olona, tsy hoe mamaky batsilana ny toetran'ny olona mba hampiondrika ny olona na mba haresin'ny olona, fa mamaky batsilana ny toetran'ny olona mba hahatonga azy hibebaka, mba hahatonga azy hiova. Amin'ny Matio tsy dia naseho amin'ny Matio loatra dia fiovam-po zay, fa ao amin'ny Lioka dia naseho an'ny Lioka mihitsy ny valitenin'ireo olona reo, nanao hoe na dia mafy ary ny toritenin'ny Jaona dia mibebaka. Ny toritenin'ny Jaona mpanao batisa dia nampibebaka na dia mafy azy, hoe inona nataonay, inona nataonay fa te hiova zay, te hanana fiainana vaovao zay. Hoy isika manao hoe ny toritenin'ny fiangonana dia toriteny mampiverina ny olona ao amin'Andriamanitra ary mandalo zavatsarotra tsika amin'izany fampiverenana ny olona amin'Andriamanitra zany. Manjary satria mamaky batsilana ny toetran'ny olona, manitsy ny olona, mafy zany, tsy zakan'ny olona indraindray. Kanefa ny tompo no momba ny fiangonana. Ary lafin-javatra manaraka izay ataon'ny tompo koa eto hoe azo tarafina amin'ny asan'ny fiangonana hita ao amin'ny Jaona mpanao batisa. Amin'ny Jaona mpanao batisa mitory ny fibebahana, mitondra ny olona handray an'i Jesosy. Fa hoy koa izy manao hoe manao batisa amin'ny rano, manao batisa amin'ny rano. Fa ilay avy aoriana kosa na hoe i Jesosy nanao batisa amin'ny fanahy masina.
mazava be zany ravako malala ny fiangonana de nitaona ny olona ny ray an' Jesoa. Io batisa ataon'ny fiangonana io dia batisa zay sady batisan'ny rano io no batisa ny fanahy masina koa, zany hoe ao anatin'io batisa io de zao miasa ny fanahy masina ary dia manao batisa amin'ny rano ny fiangonana satria misy rano hitantsika ao, saingy zao ao anatin'io batisa ny rano koa ny batisa ny fanahy masina. Batisa ny fanahy masina zay mampatsiaro tena ny olona am'izay fotoana zay lay batisa de manjary famantarana hita masony amin'ny fandraisana ny fanahy masina. Ary eto Jesosy de miteny manao hoe fanahy masina sy afo. Ny afo de milaza inona? Milaza fanadiovana. Ny afo de milaza fanapotehina ireo loto sy ireo fahotana. Noho zany de hoy Jaona eto manao hoe ny fiangonana nge manao batisa amin'ny rano. Nefa koa ny fiangonana amin'ny lalan'i Jesoa satria efa ateo aorianany nitsanganan'ny tompo tamin'ny maty isika de manao batisa koa amin'ny alalan'ny rano, nefa koa manao batisa ny fanahy masina. Io batisa io zany dia tsy hoe batisa ny rano ihany io fa ny fiangonana manao batisa ny rano fa Jesoa kosa eo manatrika eo manao batisa amin'ny fanahy masina. Dikan'izany ny batisa de famantarana hita maso ny fanadiovana antsika, famantarana hita maso ny fandraisantsika ny fanahy masina. Afaka hotsika manao hoe tarafina am'ty asan'ny Jaona ty ity Jaona mpanao batisa ty ny asan'ny fiangonana. Ny ekleziolojia antsika zany de azo tarafina amin'ny fihetsiky Jaona. Zany de ny fiangonana zany eo am-panatanterahana ny asany de mandrakariva sarotra. Tsy voatery hahafaly ny olona mandrakariva zay mety ho ambaran'ny fiangonana. Tsy mety voatery hahafaly ny olona mandrakariva ny hafatra entin'ny fiangonana ampitorain'Andriamanitra azy, fa mety ho mafy tahaka zao hafatra Jaona zao, ho toy ny kanota, saingy io hafatra io na inona hamafy ny hafatra hoentin'ny fiangonana, na inona hamafy ny filazantsara, ny fandrenesana azy, satria mitsara mahatonga atsika hitsara tena ny filazantsara, mahatonga atsika hatsiaro tena ny filazantsara, de na inona mafy reny de zao fitiavana ny ao ambadika. Fitiavana ny ao ambadika. Ny Jaona mpanao batisa de tanana manondro ny famelan-keloka, tanana manondro an' Jesoa ary mafy ny toroteny saingy zao ny antony reny toroteny mafy reny de zao mba hampibebaka ny olona. Fitiavana nge izy reny. Ary tokony ho hita ao anatin'ny asan'ny fiangonana zay mitory an'izay Jesoa fitiavana zay. Ny fiangonana natao hitory an' Jesoa fitiavana, hitory ny famelan-keloka, hitory ny fanasitranana. Zay no asan'ny fiangonana. Tsy hoe ny fiangonana de fitaovana ataotsika hoe rafitra ihany, fa ny fiangonana dia fikambanana fiombonan'ny olona mino an' Kristy ho tompo sy mpamondry ary mazava ho azy mino an' Kristy ho tompo sy mpamondry ary miandry koa ny fiverenany indray ety amin'izao tontolo zao. Noho zany ny toritenin'ny fiangonana de tokony ho toriteny velona. Ny asan'ny fiangonana dia velona satria mamelona ny fanantenana ao anatin'ny olona. Eto ny toritenin'ny Jaona na dia feno fampitandremana be mihitsy ary ny toritenin'ny Jaona manao hoe efa eo am-pototry ny hazo sahady ny famaky. Ary aza manao hoe taranaky Abrahama zahay, mba alay fisalasana hoe itsika zany le mirehare be io, zay nge taranak'olona ohatr' zao, zay nahita fianarana ohatr' zao, zay olona ambony ohatr' zao. Ndraindray tsika mety ho tratran'ny fakam-panahy mieritreritra zavatra tahaka zany. Dia nefa Jaona miteny hoe tsy zany titre zany tsy misy heviny mihitsy zany. Zany anaran-dray aman-dreny zany tsy zany ny mahavoavonjy anareo fa zao ny fibebahanareo. Jaona eto de manao antsoaviny amin'ilay hoe ny tsirairay mihitsy ny tao aminay bebaka. Tsy hoe satria taranaky Abrahama nareo fa mitsirairay aminareo de tokony hibebaka. De afaka misaotra an'Andriamanitra tsika fa men'Andriamanitra fiangonana Madagasikara. Anarivo ny analiny nisan'ny trano fiangonana eto Madagasikara. Ary mitory an' Jesosy Kristy tompo ho mpamonjy izy ireny. Fa izao itsika mandre ny filazantsara miova ve? Isika mandre io filazantsara io miova ve? Io filazantsara retsika io ange no hitsaran'Andriamanitra atsika any am-parany. Tsy hoe renesina fotsiny le filazantsara ka tsy noraisina sanatria fa io filazantsara io de
tonga teniny tsaratsika io hoe nisy olona nitory teny taminao tamin'ny ohatr'izao, nisy olona nanambara taminao tahaka izao, nisy tanana manondro mihitsy hoe Jesosy ny famelan-keloka fanandrainao sady tsy nandray. Ary zay afaka malala no mampatsiaro antsika ny tantaran'ny Lazarosy rehefa Lazarosy le mpanan-karena. Rehefa maty Lazarosy, maty koa le mpanan-karena, de le mpanan-karena hoe aleo mba hiverina any an-tany mba hampianatra an'ireo raita-po amiko, hampianatra ny fiarahamonina ao amiko, mba hiverenana eo amin'Andriamanitra fa tsy ho very aty amin'ny elo ity izy. De hoe Abrahama hoe efa misy mpitory teny any, efa misy mpiandry any, efa misy mpitandrina any, efa misy diakona any, efa misy mpaminany any, mitory ny famelan-keloka nataon'i Jesosy, mitory ny fanjakan'Andriamanitra. Ka rehefa tsy mino andreo izy de tsy ino izy na di hiverina avy aty amin'ny elo azy ianao, rehefa tsy ino izy de tsy ino. De zany le afaka malala zava-dehibe ny asantsika fiangonana. Saotra an'Andriamanitra fa nomen'Andriamanitra fiangonana i Madagasikara, milofo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ary fantatsika fa ny asan'ny fiangonana dia filazantsara izay miseho amin'ny endrika maro samihafa ny hitoriana azy, mety amin'ny alalan'ny toriteny, mety amin'ny alalan'ny hira, mety amin'ny alalan'ny velan-kevitra na amin'ny alalan'ny conférence isan-karazany, amin'ny alalan'ny asa misiona, asa soa, asa sosialy, amin'ny alalan'ny ataontsika hoe fampianarana ny an-tsekoly. Be de be ny fitaovana izay ampiasain'ny fiangonana hitoriana an' Jesosy. Amin'ireny fitaovana be de be ampiasain'ny fiangonana ireny nefa de zao tsapanao tsy mora ho mandalo zavatsarotra ihany ny fiangonana. De zay ny mahatonga hoe ny mpino de tokony hatsiaro am-bavaka ny fiangonana fa sarotra ny asan'ny fiangonana manova toe-tsaina. Tsy mora ke zany hoe taranaky ny mena rano ovana tahaky ny voromailala, ho mora tahaka ny voromailala. Ny fiarahamonina zay masika, tsy manaiky mandevitra, tsy manaiky tsy manana famindrampo, tsy manana fahalemem-panahy, de taranaky ny mena rano mihitsy tsy mety miova. Afaka malala reto zavatra roa reto ary no amtinana ny asan'ny fiangonana tarafina amin'ny toritenin'ny Jaona Mpanao Batisa. Voalohany de zao, mijoro vavolombelona fa efa nahita an' Jesosy, efa niaona tamin'i Jesosy, tsy misy mpino ka hoe afaka hitory zavatra tsy fantany. Araka ny tenin'ny Filipo amin'ny asan'ny apôstôly, ataoko ahoana tenin'le tandapa tamin'ny Filipo, manao hoe ataoko ahoana moa ny fahay raha tsisy fampianatra. Zava-dehibe lavako ny fijoroana vavolombelon'ny fiangonana hoe efa niaona tamin'ny Tompo tamin'ny alalan'ny Batisa, efa niaona tamin'ny Tompo tamin'ny alalan'ny fanaisana fanasany Tompo, efa niaona tamin'ny Tompo isika. Dia mijoro vavolombelona zany. Ny endrika hitoriantsika ny filazantsara de zao amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona, amin'ny alalan'ny toriteny, ary toriteny fantatsika zay lazaitsika satria efa niaona tamin'ny Tompo isika, fantatsika zay inotsika satria efa niaona tamin'ny Tompo isika. Ny afatry nyty filazantsara ity, afatry madio ity zany ho atsika de zao manao hoe efa niaona tamin'ny Tompo ianao, satria mpino efa vavolombelon'ny fahafatesan'ny Tompo tao amin'ny hazo fijaliana ianao de mahiresa. Aza miova, tazony mafy zay efa nomena anao mba tsy hisy akany satrim-boninahitra ao. Fa ny faharoa amin'ity, amin'ity andinindinjoatra masina ity de ny hoe ny fiangonana de natao hiteny izy, natao ananatra izy, natao ho eo anivo ny fiarahamonina izy. Ny fiangonana dia rafitra iray natsangan'i Jesosy, raha rafitra azo ilazana azy na karazana fiangonana natsangan'i Jesosy mba hanome repère, hanome mari-dalana ho an'ny mpiarahamonina ny hoe zao no antsoina hoe tsara. No zany dia zava-dehibe ny fampianaran'ny fiangonana fa tsy hoe fijoroana vavolombelona ihany fa tena manome repère mihitsy hoe ity ny lalana ka andehana. Afaka malala misaotra l'Andriamanitra antsika fa nomen'ny tompo fiangonana eto amin'ity nosy malala antsika ty de hoe tsika mibavaka izy ireny. Rehefa miteny hoe fiangonana de zasy ianao ny ao, de andao hitory ny filazantsara, andao hitory ny fibembahana, andao tsy hitaraitana miepaka, andao hiasa hampahafantatra ny olona hoe iny Jesosy iny lay nitsangana tamin'ny maty, iny no tompontsika, iny lay fitiavan'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompo ao misaotra anao zay no ny amin'ny teninao zay manantitrantitra ty anatinay, olona nofidianao anay ka tokony hibebaka izahay.
Saotra tompo fa ianao Andriamanitra dia mamindra fo ka manjary tsara sy marina eo ny atrehinao ny asanay na dia malemy azay ny asan'ny fiangonanao. Mitombo ny asan'ny fiangonana noho ny herin'ny fahasoavanao. Mitombo ny asan'ny fiangonana noho ny fitahinao sy ny famindram-ponao Jesosy. Dia mivavaka azy zahay Tompo, amindrao fo mba ho vavolombelonao. Amindrao fo mba hitaona izao tontolo izao ho anao Jesosy. Dia amizao alina amizao tontolo andronay zao Jesosy de tahio ny tontolo andronay anio, tontolo andro iasanay, tontolo andro ahitanay fifaliana, tontolo andro anjakan'ny fahasoavanao de mamelà anay amin'ny mety fitavozavozanay fa tehirizy zahay iorona marina ao aminao. Misaotra Jesosy am'ty tontolo andro ty koa zay de aoka ho vita fihavanana aminao mandrakariva am'izay rehetra ataonay de hizara fifaliana ampiarabelona zahay. Amin'anao Jesosy. Amen.